Mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny arapa tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaiko ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Alafo ny toe-karena no anokavantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao tany farafangana faritra atsimo atsinanana ny ministry ny Jony sy ny toe-karena manga nijery ny fampandrosoana eny fotony amin'iny faritra inona eo amin'ny lafiny sosialy izany na teo amin'izay setry ny toe-karena manga izay kaniona tamin'ireo solitena mpanjakana nandinika sy nijery ireo paikady mpampandrosoana napafantatra ihany koa fa hisokatra bebe kokoa amin'ny andraikitra hafa koatry ny maha-ministry ny Jony azy ho an'ny fampandrosoana eny fotony. Apetraka ihany koa ny fiompiana tsy mialonjafy ny farafangana ranonambarany mba hisitrahany rehetra bebe kokoa vokatra tsara rolie fa eny manana tahina Flavien. Niara ny kaondoa nikasaka ny mety ho vahaolana ampansona ny faritra Atsimotsinanana sy ny arena ao aminy ny délégation notari nandriamato ministre ny Jony sy ny toe-karena manga professeur Maharov Jean sady piay ny faritra Atsimotsinanana ihany koa satria dia azo lazaina fa manana ny erzika na ny potentiel rehetra entina ampanjoso ity faritra ity fa ny fandrindrana no mila matianina ilaina ny mitovy saina sy ny fijery manoloana ny fampansoana maro lafy ho an'ny sirairay. No anisany atao harena zay indrindra raha ohatra ka resaka ny fampandrosoana kasi atao mandringa io fa ezana zany izay azo atao rehetrarehetra anamafisina sy ampirimona ny lafin'ny fanabeazana na ny eo amin'ny ambaratonga ambony zany amin'ny lafin'ny fikarohana na ny aty amin'ny ambaratonga ambanimbany eo amin'ny lafin'ny fitaizana sy fahaizany aina resaka ny atao hoe civisme moa teo izay miarahany rehetra ny aina fa raha ohatra ilaina dia ilaina tokoa amin'ny faritra na firenena anankiray zay nanao ombanina afaka hiantoka ny fampandrosoana rehetra azy. Fantatra teto nandritra ny fiaonana fa apetraka eto Madagasikara araka ny politika ny ministera ny Jony sy ny toe-karena manga ny antsoina hoe fiompiana sy mialonjafy. Zay miezaka amokatra zanatry be dia be ho an'ny faritra ihany manera Madagasikara ny tampona dia mamasina nanjonga ireo rano sy dongo maro samihafa am'izay dia anamatsindro ny zonona rehetrarehetra ohatran'izay moa zany somana mampiasa amin'ireo teknika moderne zay azahoana afaka amidy ho an'ny lafiny fitadiavam-bola indray zany zay zay nampahafantarina ofisialy teto anatreny reto tompona ndraiky mpanjakana aty amin'ny faritra Atsimotsinanana ny maha-ministra piay azy nambarana famosana andraikitra maro lafy eo amin'ny departemanta hafa izy toy ny fandriampahalemana ny fahasalamana fampianarana ny ara sosialy sy ny maro hafa mba ho tafita eny anivo ny gouvernemanta rehetra ireo etaeta sy olana mety ho sakana amin'ny fampansoana aty fotony. Alafo ny fanabeazana kosa niona mivantana tamin'ireo mpanabe tany amin'ny faritra Sofia ny ministry ny fanabeazam-pirenena nandray ny sosokevitra anatsarana trany izay sehatry ny fanabeazana izay Anishara Miarbelo Roland Rasoul Mandimby. Saika voavaly ny fanjakana malagasy avokoa amin'izao fitondrana fanavaozana izao ny fitakiana zo nataon'ny mpanabe sy fitsinjovana ny mpiasa malagasy dia ny mpiasa-panjakana sy ny tsy miankina. Manoloana izay dia nanamafy ny ministry ny fanabeazana Radionary Sansedra Nirina sy ny ministry ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovainjafy Andrea Tsiala Luc Aristide teto antsui fa mitaky fandraisana andraikitra amin'ny fanatanterana ny asa ho an'ny vahoaka izany. Hatsaraina hatrany ny tontolo fanabeazana ka nandray sosokevitra sy fitarainan'ireo mpanabe ny ministra tompony andraikitra. Tena nisongadina dia ireo olana miverimberina eo anivon'ny ministera voalohany indrindra ohatra ny resaka olana subvention, ny vacation, ny resaka recrutement sy ny fotodrafitrasa. Ireo efa olana misy eo anivon'ny ministera ary efa ao anatin'ny famahana tsikelikely an'izay ny ministera mijery akaiky ary mijery foko anton'izao fatongavana aty amin'ny faritra Sofia zao mba tena hoe ahita maso ahita mivantana ary hainy mivantana ireo zava-misy mba tsy voatolo bato mafana zany eo anivon'ny ministera. Raha hitantsika dia efa namaly ireo fitarainana maro nataon'ny mpanabe ny fitondram-panjakana tarian'iny teo amin'ny fanavaozan'ny Republikan'i Madagasikara. Raha tsy laza ny fisondrotan'ny karama aloha 720 isan-jato
amin'ity taona ity teo ihany koa ohatra ny indemnité de logement, ny indemnité de gré, ny indemnité ho an'ny fandraraha izay efa nivaly avokoa ireo fangatahana rehetra ireo dia nisetrin'izany dia ny hoe fanentanana ho an'ireo mpampianatra, ho an'ireo mpandraraha eto anivon'ny ministera ny hanao ny asa ny araka ny tokony izy satria araka an'ilay lazaiko teo hoe tsy mbola nisy fitondram-panjakana nanao zavatra maro be ary tao anatin'ny fotoana foezaka raha tsy tamin'ity fitondram-panjakana ity ka izay no antony ihany koa hoe mba izahay mpanabe, izahay mpampianatra mba hanomeny tsara indrindra avy aminay ihany koa mba hanatratrarana an'ilay kalitao-panabeazana. Isan'ny ezaky ministera ny fanatsarana ny foto-drafitrasa ho an'ny fanabeazana ka nitsidika izany taty toerana ny ministra. Mbola ijanonao antso ihany isika fa ifantoka amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana. Hoentitra ny ministera amin'izay mandika lalàna amin'ny fanimbana ny tontolo iainana. Tsy azo ekena intsony ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny ala ary ametraka paikady amingorana tanteraka ny doro-tanety ny tompona ndraikitra. Mbola ihany Sara Miarambelo sy Roland Rasolomandimby. Fitrandrahana tsy ara-dalàna ny ala sy doro-tanety ireo no isan'ny tsindrim-pahazon'ny tontolo iainana ato amin'ny faritra Sofia. Etitra manoloana ireo ny ministry ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovainjafy raha midina nijery fotony zava-misy izay nanipika fa natao ampiarina ny lalàna eo amin'ny fitrandrahana ary tsy andefitra ho an'ireo manao kolikoly eo amin'ny fidirana amin'ny ala rovana. Tsy maintsy natao ity dia ity satria fatatsika ny fahasarotan'ny arena voajanahary eto amin'ny faritra Sofia izay isan'ny faritra ataoko hoe loalaharana amin'ny fananana an'izay arena voajanahary izay. Ny indro-kely anefa dia misy ireo mitrandraka tsy ara-dalàna. Misy ihany koa ny doro-tanety izay atao hoe mahazo vana eto amin'ity faritra ity ka izay no antony tsy maintsy nandalovana teto amin'ny faritra Sofia ahafahana mametraka paikady sy hanetanana ihany koa ny vahoaka sy indrindrandrindra ny tompona andraikitra ity fotony satria arena iraisany malagasy ny arena eto amin'ny faritra Sofia sanatria vao fa tsy hoe arena ny faritra rery ihany. Na eo aza izany dia tokony hisitraka izay ihany koa ny faritra Sofia ny vahoaka. Misy lalàna nefa mifehy arena voajanahary eto amin'ny tany sy ny firenena misy atsika ka raha ho an'izay hitrandraka dia afaka mitrandraka fa saingy manaja ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Ny tsy ekena kosa dia mitrandraka tsy ho anatin'izay lalàna velona eto amin'ny firenena. Indrindrandrindra ny doro-tanety izay mamotika sy manimba ny laza nyity faritra atao hoe faritra manan-karena ity. Manana fomba fiasa vaovao ny ministera satria raha mijery ny page ny ministera ao amin'ny Facebook isika dia ao daholo ny numéro ireo tompona andraikitra hatramin'ny numéro-ko azy. Azo antsoina izay na atoandro na alina ahafahantsika miady amin'izay kolikoly izay satria raha ny toromarika avy amin'Andriamatoa Filoha sy amin'Andriamatoa Prime Ministre dia tsy ekena intsony ny fanaovana kolikoly eto amin'ny firenena. Miaradi teto Antsoi ny ministra anankiroa dia ny ministry ny fanabeazam-pirenena Rajaonarsan Sendranirina sy ny ministry ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovainjafy Andriatsiala Luc Aristide izay niona mivantana tamin'ireo mpitondra sy ny solon-tenam-panjakana ato Sofia. Iverenantsika vetivety aloha ny lafiny fampianarana satria dia vao tamin'ity herinandro ity no niatrika ny fanadinana baccalauréat. Politika ny fanjakana ka nanatanteraka fitsidiana ny fohy be mpanadinana tany amin'ny Cisco ny Betafo ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fitsidiana izay niompana tamin'ny fijerena ny fizotry ny fanadinana baccalauréat sy ny olana mifandraika amin'izay. Aingo Ratsimbazafy. Politika ny fanjakana fanavaozana ny fitsinjaram-pahefana ka tafiditra ao anatin'izany ny université. Araka izay nanomboka tamin'ity taona ity no nanomboka ny sokatra ny office du bac taty amin'ny université Vakinankaratra ka efa nandray ny fanadinana baccalauréat izy ireo tamin'ity taona ity. Voatao tamin'ny fitsidiana dia fijerevana hoe mandeha amin'ny tsaka sy andavana ve ny fanomanana sy fanatanterahana ny baccalauréat aty amin'ny faritry Vakinankaratra dia manokana amin'izay moa izany ny eto amin'ny faritry Betafo. Araka nefa fantatrareo dia manana office du baccalauréat eto amin'ny université amin'ny Vakinankaratra izay vao nisokatra tamin'ity taona ity politika amin'ny fanjakana ilay fitsinjaram-pahefana dia ao anatin'ny décentralisena ny université ilay ataontsika misy an'ilay atao université de proximité dia ny fikarakarana baccalauréat koa izany dia mitovy amin'izay izany hoe tsy miakarana Antananarivo intsony ilay izy rehefa karakara baka nahaka ny notiny baka fa ito Antsirabe dia ry zareo moa izany amin'izao vao manomboka amin'ity dia hitantsika hoe ahoana ny fikarakarana an'izay famoahana ny valin'ny fanadinana baccalauréat izay.
Ity foibe mpanadinana ity izay nanana mpiadina 2,700 ka ny folo tamin'izy ireo no tsy tonga. Lazay fa nizotra ny tilamiro tanteraka izay fanadinana baccalauréat izay. Ny olana madidinika moa zany talo am-piandohana nisy ny tsy fahampian'ireo mpampianatra manao ny surveillant. Misy mpianatra nanary convocation, nanary carte d'identité fa tsy maintsy niezahana ny vahina ny olana. Raha ho an'ny androany manokana zao isy mpianatra iray izay toditsy fahasalamana ary misy ihany koa mpampianatra iray izay toditsy fahasalamana ihany koa nefa efa misy moa fiaraha-miasa amin'ny dokotera Mpitsabo eto toerana dia nahazo fitsaboana ara-potoana ireo mpampianatra sy mpianatra io dia mbola afaka niatrika soamantsara ny faladinana dia teo izay kolabovana tsy fahasalama azy. Tonga ny ara-dalana nanao fitsidiana niaraka tamin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa moa ny avy eo anivon'ny faritra Vakinankaratra, ny lehiben'ny faritra Vakinankaratra, ny prefeny Vakinankaratra ary ny lehiben'ny universiten'ny Vakinankaratra. Lafim-baovao hafa kosa mandeha tsara ny fizotry ny fanamboarana tohadrano any amin'ny commune ambanivohitra Isalava district ny Vohipeno izay famatsimbola avy amin'ny Siady mitety bidy 50 tapitrisa ariary. Fantatra izany nandritry ny fidinana ifotony nataony solombavambahoaka voafidy tany an-toerana Thierry Randrenasolo Hilarion Razafitsotra. Mizery ny fizotry ny fanamboarana tohadrano tao amin'ny commune ambanivohitra ny Isalava ny solombavambahoaka voafidy taty amin'ny distrika ny Vohipeno. Natao izao noho ny fahasapana farasy ny vokabary noho ny sy fampiandrano tonga amin'ny tanimbary ny ireo tantsaha. Vaholany nety ny fitondram-panjakana aty ifoty ny famana izany ny fanorenana tohadrano mba hampitombo ny vokabary. Nambariny ireo teknisiana misana izany fa mandeha tsara ny fizotry ny asa ary mafy sy mateza izay hanondraka velarantany 870 hektara. Natao izy io zany mba mahana ny olana ny vahoaka ao amin'ny fokotany Iampa io sy Iampa raika avao fa fokotany maromaro voakasiky izy io satria mizaly zany fampidirana rano tanimbary aposima zany fizakana anazy aminay atika sahirana ireo amin'io nefa misy loharano kely azo anaovana barazy ary nisitraka an'izany ny fokon'olo tato agnatin'ny commune rurale ny Isalava. Tansaha avokoa ny akamaroany ireo mponina mipetraka amin'ity commune ambanivohitry ny Isalava ity hoy ny ben'ny tanàna any an-toerana. Antenaina fa hiakatra avoroaheny ny vokatra aoriny ny fahavitany izao fototra-vitrasa izao. Sy mitaza-posiny nefa ireo tansaha mpahazo tomsoa fa manampy amin'ny fitomana vato sy fasika ary fanamboarana kanaly amin'ny famitana ny asa. Raha sy aivony dia manakarena loharano ny commune ny Isalava fa ny fitantanana izany ho tonga eny an-tanimbary no olana hatr'izay. Raha izay ny tany Vohipeno dia vita omaly ny fametrahana vato fototra amin'ny fanamboarana esplanade vaovao any Fenirivo Atsinanana fototra fitrasa manaraka ny fenitra iray sampirenena izay vinavinaina ho vita ao anatin'ny 30 andro. Io tetikasa io dia anisan'ny tetikasa lehibe iarahan'ny faritra Analanjirofo sy ny société Spat izay mitantana ny seranantsambo ny Tomasina ankehitriny. Abel Benjamin. Natomboka omaly ny 30 andro ny fanamboarana ny arabe ny fahalevantena eto Fenirivo Atsinanana. Fiara-miasa ny faritra Analanjirofo sy ny orinasa-mpanjakana Spat izay mitantana ny fahaditsiranana ny Toamasina izy ity. Ity no mba vakoka tokana ny Fenirivo, mitazona ny maha izy azy ny renivohitra ihany koa. Mahita ny ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny faritra Analanjirofo Maître Todiarno fa tafiditra ao anatin'ny lahara-pamena ny fanatsarana azy ity ho amin'ny endriny vaovao manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Fa inona avy ary ny avantazy efa nositrahany Fenirivo Atsinanana tamin'ny fiara-miasa ny faritra sy ny Spat. Mamaly io fanontaniana io i Maître Todiarno, lehibe ny faritra Analanjirofo. Saoragny satria maromaro ny tolotrasa ny tolotra efa nataony teo ny resaka pompier, eo ny fagnampigna tao amin'ny université ny Fenirivesta nanome fitaovagna maromaro nafagna nagnatanteraka ny examen baccalauréat. Androany sady dia efa magnatanteraka ny contrat fagnatanteragna ny esplanade fagnatsaragna ny avenue zay chef lieu ny région centre ville ny Fenirivesta.
natao zao zavatra zao nientsika anatsarana ny tanàna sy sitomagna ny mpijery ny vahigna indrindrandrindra na eto an-toerana na avy any ivelany. Eo amin'ny resaka tourisme zany no cible tiana hijerena eto. Saoragna araka ny teninay ny SPAT sy ny ekipa izay tonga eto saoragna koa ny entreprise izay vognana tanteraka ny asa anatin'ny 30 andro izay manomboka androany daty nanaovana ny sonia ny contrat. Ny fananana foto-drafitra asa tsara izay toka miavaka dia mampitombo ny mpiala sasatra sy mpizahan-tany ho aty Afenirivo. Izany no tanjony lehibe ny faritra Maître Todjarno. Manana fahefana feno isokatra amin'ny mpiara-mombonantoka samihafa ny tompona ndraiky mpampandrosoana toy ny vorobaoka isinjaram-pahefana. Ho an'ny faritra Analanjorofo ity dia ny SPAT no sakaizany voalohany eo amin'ny fampandrosoana ny faritra Analanjorofo. Afa miakatra ny renirano itendry ao Fenorivo atsinananao rehefa sorona ny rano ka mahatonga fahasahiranana ho an'ireo mivelona amin'ny renirano izay tsy afaka manao ny asa fivelomana mahazatra ary simba ihany koa ny volovary avokatra izay hedy Ramananjavy. Velona taraina reheponina mpitrandraka ny fasy madinika amin'ny renirano itendry satria rehefa sorona ny rano dia tsy afaka manitatra ny fangalana fasika izy ireo. Dibodrany ihany koa ny ankamaroan'ny tanimbary ka saika simba avokoa ireo vary haketsa amin'ny tanimbary ity. Zegny mpitrandraka fasika zegny aketo itendry tanambony itendry aketo kanefa zay magnefa patante karotin'ny tengo magnefa patante zegny zao amin'ny commune. Fahasahirananay zegny koa misy fitoagna zegny makatra zegny rano karan'izao ohatran'izao ke zegny ohatrany mipetrapoagna zegny zay dia tsy afaka miasa zegny zay zao zegny fahasahiranana ataonay zegny. Misy ihany ny vahaolana tamin'ny fomba nentim-paharazana izay tokony atao amin'ny renirano ity mba hanajy ny fomba tany. Ya izy ke zany mifempo bada zay izy manakotro ry tanitoraka jiaby raha fa makatra ranomasina evakagny makatra fasika dia bada izy. Dia ino zegny mahatonga izy fempy igny? Dia mahatonga anazy fempy vokatra le mitondra le ratsy anandro avakagny ary avakeo tsy ampy le fikorian'le rano fa maigny ny tany dia lasa tsy majovo zegny izy dia bada avy nagny dia vakigny izy dia izy vao vaky izy keky tsy efa makia. Ino raha tokony atao zegny? Ya ny raha tokony atao molohany satria izy izy ty moa fa etika aloha mbola nadinika fa niasa ty efa nagnano velona tena tamin'ny rano dia fady betsaka. Ny raha tokony angatanay zany mbo famehezana lalagna entigny mamely le fady agnatiny mbo misy fotoagna ty zany mba atao zany fomba kolotsaina mbo fadikilana anovana le rano dia amehezana le zay mbola ny tokony azo atao. Tsikatry fa misy ireo manorona trano amboambo nefa tahorany rehefa misy ny ribodoza. Mipetraka aketo zegny zay itao zegny le tragnona safeo somary misy fotoagna zegny le rano makatra na le fiaregnan'olo amin'le vary zegny koa fotoagna izy makabary igny mijalobe dia za zegny mbo nataoko hoe somary ambonimbony zegny le tragno mbo ialagna amin'le rano amin'ny le fiakarany manika raha zay ke boka hita be fa na fotoagna mboliagna tsisy. Ary karakôry le amin'andro cyclone re? Amina cyclone aloha sa mizatra mafimafy? Aloha mizatra mafimafy safeo izy manobolagna zegny antegna moa tegna reriky amin'le tragno somary manokantokagna sagnatria zegny ohatra misy zegny le izy lasa ale zegny mitandrigny binandro mba tsy avian'le problème. Manentana ny mpiarabelona mba samy manajy ny fomban-drazana fa manana hasina izany araka ny fahitana azy izao. Efa nresaka lafiny fampandrosoana ihany isika teo efa miroso ny fanamboarana ny trano anaovana ny CSB1 ahitana efitra enina ao amin'ny Fokotany Ambosary commune Ampitana district Ambohimasoa asa izay nataony fokon'olona mba ahafahan'izy ireo manana trano fitsaboana noho ny fahalaviran'ireo toeram-pitsaboana any an-toerana ka miteraka olana ho azy ireo izany amin'ny fitondrana marary sy mpiteraka izay mahatonga ny fahasarotana sy ny fahafatesana eny an-dalana Farazavindrakoto solitenanay any Ambohimasoa. Ny Fokotany Ambosary no farany atsimo ao amin'ny commune Ampitana ratsy ny lalana eo ihany koa ny fahalavirana olana ho azy ireo araka izany ny lafiny ara-pahasalamana satria voatery milanja rehefa misy marary mila fitsaboana eo ihany koa ny terana tsy miteraka fahasarotana na fahafatesana eo amin'ny mpiterana. Nanapa-kevitra ny vahoaka ny anangana foto-drafitrasa atao tobo-pahasalamana fototra voalohany ary nyroso tamin'ny alalan'ny fangatahana ara-taratasy tany ministera ka nahazo lalana hoy ny fanazavany sy ny Fokotany ao an-toerana miroso ny asa izay ny fokon'olona mandateraka ny asa toy ny biriky mandrafitra sy ny asa tagna maro. Miala 7 km miala eto Ampitana
dia rehefa misy ny olona teraka na ny marary dia lalagna igny asaka secondaire dia rasy ny lalagna dia fara mitototoka an'igny dia laky igny koa mampitombo ny aretina na tahak'izay mahatonga ny sary-piterana le fandehanana lavitra dia izay nahatonga anay fokon'olona agnorigna ity CSPN ity. Tsy mitazapotsiny raha mahatonga député voafidy tato Ambohimasoa manoloana izao ezaka ataon'ny fokon'olona izao fa hanolotra tafitolona hanafona ny trano sy simenitra satria izay manao ihany hoy izy no ampiana ary antoko ny fampandrosoana ny fraisakina toy izao. CSP zay sangana toherim-pofon'olona tanteraka eo fa rehefa mba manompo Covid izy mba mandray indraikitra ny tolona sy ny ciment. Hamin'ny tantsoka ara-teknika ny fiadidin'ny tanàna mpitana ary mangataka izy ireo mba handraisana amin'ny fitondram-panjakana an-tanana ity toeram-pitsaboana ity ho ara-panjakana ahafahan'izy ireo misitraka fitaovana sy mpitsabo hampiodina izany. Herim-pony vahoaka tanteraka zany izy ity avy amin'ny vahoaka ny atao hoe filana an'io zany fitadiavana satria lavitra ny CSPT dia io zany no antenaina hanampy ny fahasalaman'ny mponina atao amin'ny fokontany Namboasary ary indrindra zany dia angatahana ny amin'ny fitondram-panjakana ihany koa zany mba hivalidehany ity ho CSP1 ato amin'ny fokontany Namboasary handehany mba handehanana hatrany lalindalina koa amin'ny atao hoe tena fampandrosoana ifotony. Ity foto-davitra ity moa dia ahitana efitra enina, efitrano ho an'ny mpitsabo, mpampivelona, efitrano fandraisana marary sy veterana ary ny farmasia hanaraka ny fenitra takian'ny ministera. Iresaka trangam-piarahamonina tao Ambositra izay hitantsika ny paritaka tao anaty tambazotra an-tserasera andro vitsivitsy lasa izay novonoan'ireo olon-dratsy Larisa ilay zazavavy kely 10 taona ary 3 volana taty aoriana vao hita ny razana rehefa nirosoana ny fanadihadiana ireo olona voapanka manoloana izany tamin'ny andro natokana ho fisaona-pirenena omaly dia naneo ny alahelo ny Ray aman-dreny rehefa nisy kosa ny fihetsiketsehana izay nafara tamin'ny fandoroana tranon'olona nataon'ireo vahoaka tao Ambositra vony miarana onja sy voariny aina Iaramanantsoa. Taolana sy nofokely sisa no hita tamin'ny vata mangatsiaka ny Larisa, zazavavy kely 10 taona, rehefa tsy hita ka nokarohina nandritry ny 3 volana. Raha tsy ahivina dia ny 17 ny volana Aprily 2024 no tsy hita izy raha andeha hianatra tamin'ny rora tolakandro. Io andro io ihany dia niantsony rainy ireo nakankeriny azy ary nitaky vola 30 tapitrisa ariary. Tamin'ny fikarohana tamin'ny alalan'ny laharan'ny finday izay nandefasana ny vola 4 tapitrisa ariary izay nisy teo ampelantanana no nahatratrarana olona 4 no samborin'ny polisy pirenena avy hatrany izy ireo. Natolotra ny fampanoavana avokoa ny andron'ny 9 ny volana Mey 2024. Ireo olona 4 ireo moa dia samy ninjehany ny fampanoavana ho nanao halajaza miaro fitakiana vola takalinaina ary nalefa teo anatrehan'ny mpitsaram-panao famitorana ho fitohizan'ny fanadihadiana satria anisan'ny antony moa mbola tsy nahitana ilay zaza tamin'izay fotoana izay. Rehefa nandeha kosa ny fanadihadiana teo anivon'ny mpitsaram-panao famitorana dia nanapa-kevitra ny mpitsaram-panao famitorana nanandrify ny raharaha amoaka ilay atao hoe délégation judiciaire ka nametraka ny raharaha koa ho ataon'ny gendarmerie pirenena indray koa ny fanadihadiana tao anatin'izay. PDB ny hetsika rehetra ara-paikady sy makasika fanadihadiana natao arak'izany ny réquisition, ny perquisition sy ny sisa maro. Teo ihany koa ny fiainona foana andreo voapanga izay voakasika sy ny vavolombelona ary ny Ray aman-dreny ilay niara-ambona. Tanatin'izay moa dia nivoaka tao anatin'ny izay famitorana izay ny fiekena ny voapanga voalohany izay fiekena efa nataony hatrany amin'ny polisy pirenena moa izy io fa ny filazana ny toerana nisy ilay zaza no tsy nety nivoaka tanatin'izay. Taty amin'ny fanadihadiana tao aorian'ny délégation judiciaire nomena ny gendarmerie kosa nefa tamin'ny androny androany dia mbola nitohy ihany ilay izy ary androany vao niaika ilay voapanga indray sy nanoro
ny toerana nasiny an'ilay zaza izay mangalarina. Tonga ny tsapalahelo ny fianakaviana moa ireo manam-pahefana aty amin'ny faritra Amoron'Mania. Maintsy nandefa tatitra any amin'ny fitondram-panjakana Fohibe ny avy aty amin'ny faritra nangataka ny anomezana ny sazy faran'izay henjana an'ireo nahavandoza ireo ary dia eto izahay dia milaza amintsika sy ny fiarahamonina izay mety atao hoe misavorivory no izao zava-misy izao fa nalefa anetsefahy ireo nahavandoza ireo mba namezana azy ny sazy faran'izay henjana. Tao anatin'ny lavapiringa moa no nanarian'izy ireo any Larissa. Naneo ny alahelo ny vahoakan'Ambositra ka nitondra ny razana manodidina ny tanàna. Niafara tamin'ny fitanjozorana nakeny amin'ny trano fonenan'ny Lairamatoa iray tamin'ireo voapanga moa ny hetsika ka niafara tamin'ny fandoroanany trano fonenany eto Vatovory. Fa ny amin'ny commune Soatanana distrikany Manandrina no nanitrihana ny nofo mangatsika ny Larissa tonga nanome voninahitra azo farany ireo olo manakaja maro tao amin'ny faritra Amoron'Mania izay mitarihy ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena faritany ny Fianarantsoa Keny Maminiaina Pierrette Rakotovao. Nentina natao veloma farany teto amin'ny tranondrazany eto Kelitandroka commune Soatanana distrikany Manandrina ny nofo mangatsika ny Larissa lay zazavavy kely 10 taona disy nakakeriny tao Ambositra mialohany nitondrana azy teny amin'ny fasandrazany Ambalavao eto Soatanana ihany. Tonga nanotrona sy nanome voninahitra ny fanitrihana ny Larissa ireo olo manakaja maro isan'izany ny avy eo anivon'ny faritra Amoron'Mania nahitana ny sekretera jeneraly sy ny taleparitra ny mponina notarihin'ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena faritany Fianarantsoa izay zanaka Soatanana ihany koa ka hentitra ny tenany raha nitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana fa hanara-maso hatramin'ny farany ny famaizana ireo nahavandoza araky ny lalàna velona misy eto Madagasikara. Naontsa tanteraka ny zava-misy fa amin'ny andraikitra ipetrahana amin'ny lafim-panjakana dia tompona andraikitra koa amin'ny fandaminana ny zavatra rehetra dia manaiky sy mandefitra ny zavatra zay tompoko no zava-misy amintsika mianakavy ilazana azy ilazana tsy zany nefa dia mbola milaza tsika fa tsy manaiky ary tsy maintsy ikariko hatramin'ny farany izay tena todoa sy aombadika sy izay raitsikobakomba tamin'izao zavatra zao ary tsy amelana zany ary indrindra ny efa nalefa agnitsefa ireo nahavandoza sy ny agnatamora raha mbola velona tsika dia ho rahantsika maso akaiky io nandro nalina ary tsy amelantsika hatramin'ny farany. Raha tsy ahivina dia ny 3 Aprily 2024 no tsy hita i Larissa raha toa ka andeha hianatra ny alan'ny trano. Ny valime 2024 olona 4 ny voasambotra izay voaroroy tamin'ity raha fakanakeriny ity ary ny akeloka 5 volana taty aoriana vao nanoro ny toerana nanafenan'izy ireo ny nofo mangatsika. Vokany lehilahy 2 nalefa any amin'ny fonjam-penitsy afa raha toa ka any an-tany mora kosa ireo vehivavy 2. Toizantsika amin'ny vaovao makasika ny ady amin'ny herisetra natao avaky batsilana ny tatitra makasika ny herisetra ampazony ankizy tao Fenerive-Est enim-bolana voalohany taona 2024 tafiakatra 320 ny trangana herisetra tany amin'ny faritra sivy kosa ny zaza very izay nitadiavina ary hita avokoa tany an-toerana Abel Benjamin. 420 no zaza voateraka hatramin'ny 17 taona niarany herisetra tato amin'ny faritra Nalanjorofo enim-bolana farany zany hoe ny volana janoary hatramin'ny volana jona 2024 ity. Zazavavy no tena lasibatra mananaka hatrany amin'ny isa 720 raha 420 kosa ny zazalahy. Ny tsifra raha iny ray aman-dreny no tena antony nampivangongo ny asa ny ao amin'ny fitalevam-paditry ny mponina Analanjorofo. Manaraka azy ao ny herisetra arabatana sy arasaina. Tsy ireo ihany nefa fa nandalovana fera zazavavy 720 hafa ihany koa ny polisy sy ny zandary tao anatin'ny fotoana izay voalaza io. Ny tena malaza amin'izao dia alatra zaza miafara amin'ny famonoana ary mitranga etsiro raha hita eny amin'ny tambazotro. Raha izany aloha dia aotra ny tia Analanjorofo. Zany hoe tsy mbola nisy io tranga io saingy zaza 7 hafa kosa no tadiavina rehefa misoaka ny ankohonany rehefa disotra hatrany herisetra.
ao koa re manaraka lehilahy mivony ray aman-dreny nefa hita foana rehefa avy eo. Manana antotanisa mazava tsy mitovy amin'ireo ny tribonaly ambaratonga voalohany eto Fenirivo Tsanganana. Nisy ny atrikasa fanamafisana sy fandrindrana ny fiarah-miasa amin'ireo mpikambana ao amin'ny tambazotra fototra miaro ny zony ankizy ara-panjakana. Zay aty amin'ny préfecture moa sy dia mazava ny aminay ma représentant de l'État zay dia misy olo tena ny politika mpanjakana. Ny filohan'ny république moa amin'ny fanavozana dia nametraka fa hoe il faut changer les paradigmes. Zany hoe teny baiko zay fomba fiasa sy ny toetrela dia tsy maintsy miova. Amin'izao fotoana zao zany tsika dia mandalo défi maro. Anisan'izany ny protection de l'enfant. Eto zany ny fiarovana ny zaza zany dia raisin'ny fanjakana amin'izao fotoana zao anisan'ny défi zany le izy. Ka io zany ny RPE zany na réseau protection de l'enfant zany dia natao mise à jour zany par rapport à le contexte misy. Tanjony atrikasa iray andro ity dia ny anaovana tatitra n'ireo sakana hitadiavam-bahaolana sy hesika ho tanterahana. Amaritana mazava ny andrikitry ny mpikambana sy rairay ary ho isy ny drafitrasa iombonana ho fanamafisana ny fiarovana ny ankizy. Andro natokany fitondram-panjakana ho fisoanam-pirenena manerana ny tany repoblika ny andro omaly. Nisy ny fanamariana teto an-drenivohitra fa samy nanaja izay andro fisoanam-pirenena fanehoana fiombonam-po izay ihany koa ny tany amin'ny faritra rahantsika avy hatrany. Napetraka ny lamina ho fanamafisana ny didim-panjakana nivoaka ny 12 ny volana Jolay taona 2024 anehoana ny firaisan-kina ho fiarahana miory amin'izao andro fisaonana iraisam-pirenena amin'ny famonoana olona sy fakana ankeriny izao raha ny eto anivony faritra Menabe. Napetraka izany ary mandray antanana izany avokoa amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ireo mpitandro ny filaminana araka ny fampahafantarana nataony prefeny Morondava. Hatreto dia saika tsaho no nisy teto Morondava ary olana ara-pitiavana no nisy ireo tompona andraikitra ka nahatonga azy ireo nandray andraikitra avy hatrany. Miray fo amin'ny malagasy rehetra manerana nosy ny eto amin'ny renivohitry ny fatridiana amin'izao andro anatanterahana ny fisaonam-pirenena sy fiombonam-po ho an'ny malagasy namoy ny ainy noho ny herisetra mateti-pitranga teto Madagasikara. Vao maraina dia nisaona avokoa ny sainam-pirenena eto amin'ny bureau-mpanjakana rehetra nangina tanteraka ny tanàna ary nidy avokoa ireo toerana fanaovana hetsika sy fisotroana zava-mahamamo. Tsy misy ny fotoam-pivahana niraisana ho an'ny mpino kristianina ankoatra ny mpino silamo izay manatanteraka ny soalaty mahazatra azy ireo ny andro zoma izay nahafahana nitondra ambavaka ihany koa ny firariana fanamevanana sy fampiononana ho an'ireo havany namoy ny ainy tamin'ny trangan-javatra teto amin'ny firenena. Manaraka tanteraka ny fandaran'ny radio sy televiziona malagasy ho an'ny fisaonam-pirenena ny eto Antsiranana ary manatanteraka io fisaonana io ihany koa Haina manjery tsy miankina eto an-toerana. Ho fanehoana firaisan-kina amin'ireo afianakaviana ny ramboina tamin'ny fakanan-keriny sy famonoana olona natao hoentina manakorontana ny fitoniana ara-politika ny fanjakana malagasy. Anisany nanaja didim-panjakana navoaka ny fitondram-panjakana momba ny andro zoma 17 ny volana Jolay taona 2024 ho andro fisaonam-pirenena ponina eto Nosy. Tokony irahina ny vahoaka malagasy amin'ny famongorana ireo manao asa fakanan-keriny sy famonoana piray-tany razona izao. Amin'ny ankapobeny milamina ny tanàna itonivon'ny préfecture de police Nosy nandeha araka ny tokony ho izy fiainam-ponina andavanandro nandritra ny androm-pisaonam-pirenena izao. Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika nahazo brigady vaovao ny gendarmerie pirenena ao amin'ny commune Benonka any amin'ny distrikany Benenitra vokatry ny fiarah-miasa teo amin'ny sehatra tsy miankina no nahazoana izay fototra-fitrasa izay ka tamin'ny herinandro ity no anotokanana tamin'ny fomba ofisialy. Davidson Andrianatenaina. Ny taona 17 no niforona ny poste avancé eto amin'ny commune Benonka. 7 taona ty aoriana zao lasa toparitry ny gendarmerie pirenena izao. Dingana iray lehibe eo amin'ny fanamafisana ny fiasan'ny gendarmerie pirenena sy fanatsarana ny fiarovana ny vahoaka ty fotony izao ezaka vita izao. Vokatry ny fiarah-miasa mahomby teo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina no nahazahoana ny fototra-fitrasa izay misy ty brigady ity izay fandraisana anjara ny orinasa mpitrandrakarena kibony tany Labrador Madagascar sy ny Red Granity
izay mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoan'ny komina ny Benonka sy ny distrika ny Benenitra amin'ny ankapobeny. Any fotodrafitrasa izay ananany Benonka eto izao dia mahazaka hatrany amin'ny zandary 30 any zany ka tombony amin'izay famindrana azy ho brigady zay dia hitombo zany ny isan'ireo zandary hiasa eto fa tsy janona amin'izay 12 zay ary ny eo anivon'ny farim-piadidian'ny zandarmeria dia fa hijery avy hatrany ny mety fanampiana ny zandary izay hiasa eto amin'ity brigady vaovao ity. Nandritra ny lahatenin'ny fandimbiasana nanasongadina ny fanandratana ny Benonka ho toparitra dia hanatsarana bebe kokoa ny fandriam-pahalemana hampitombo ny fatokisan'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana ary hanamafy ny fiarah-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ary ny mponina ty fotony. Dia tsy ho hainay ny sisa ohatra anandriamatoa filohan'ny fanavaozana Mikael satria avy tamin'izao fahazoanay brigade ato amin'ny komin'ny Benonka zao. Mitondra ny feon'ny vahoaka mahakasika an'izany sy fandriam-pahalemana zany ka noho izany dia mangataka izahay mba hasiana poste avancé ary amin'ny limitrophe ny Betroka sy Benenitra satria mavaivay ny sy fandriam-pahalemana indraindray ka dia tsara raha mba angatahanay ny hametrahana poste avancé amin'ny toerana io izay mampisaraka anay amin'ny Betroka sy Benenitra. Dia angatahina hatrany zany amin'ny fitondram-panjakana mahefa. Tonga nanome voninahitra ity lanonana ity ny sekretera jeneraly avy eo anivon'ny ministera délégué misahana ny zandarmarim-pirenena, ny mpanolontsaina avy avy eo anivon'ny HCC Andriamatoa Mas Celestin, ny préfet Toliara, ny lehiben'ny faritra Atsimo Andrefana ary vahoaka aty an-toerana. Zay ny tany Benenitra fa mpandrarany fonja 14 mianadano nampiakarina galona teo anivon'ny fitaleavam-paritry ny fandrarana ny fonja ao Melaky. Natao izany ho marika entina namarina fa navita be teo amin'ny asany sy mendrika ireo nampiakarina galona ireo raha nambarany taleparitra Jiabson Robert. Mpandrarano fonja 400 mianaday no nampiakarina galona teo anivon'ny fitaleavam-paritry ny fandrarana fonja ato anatin'ny faritra Melaky izay miasa ato anatin'ny distrikany Maintrano sy any amin'ny distrikany Besalampy. Raha amin'izany ny contrôleur d'administration pénitentiaire deuxième classe 5e échelon nampiakarina ho première classe 2e échelon. Iray ihany koa agent pénitentiaire deuxième classe 5e échelon nampiakarina ho première classe 3e échelon. 12 mianaday kosa ireo agent pénitentiaire stagiaire nampiakarina ho agent pénitentiaire deuxième classe 2e échelon. Vadide ny fiakarana grady satria ny fandrarana fonja dia corps paramilitaire. Zany hoe ny grady miakatra manamarika ny fahelana eo amin'ny mpiasa fanjakana anankiray manatanteraka ny asa. Ny fiakarana grady ihany koa dia karazany marika entina amarihana fa navita be mendrika no nanao asa tsara ny mpiasa fanjakana regny zany amin'ny ankapobeny. Izao fiakarana grady zao zany dia manamarika fa miasa tsara navita asa araka ny tokony izy ny mpandrarana fonja teto Maintrano sy tany Besalampy. Tamin'ny alalan'ny lanonana ara-miaramila moa no nanatanterahana izany izay natao teny anivon'ny toerana malalaka misy ny fonja be ny Maintrano izay notariny taleparitra ny fandrarana ny fonja ato anatin'ny faritra Melaky. Tompon'andraikitra maro sivily sy miaramila miaraka amin'ireo fianakaviam-be ny fandrarana ny fonja ato anatin'ny faritra Melaky no tonga nanome haja sy voninahitra izany. No tanteraina tao manakara ny atrikasa hamomba ny mix 2024 izay tetikasa nataony UNICEF tamin'ny alalan'ny Instat sy ny faritra hamomba ny fanisana ka nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny lehiben'ny faritra fitovinany Tozite Malala Roki Ratianjanary.
Zava-dehibe ny fananana antontanisa marina amin'ny toe-java-misy hanamora ny fanombanana ny vokatra sy andrefesana ny fandrosoana fa indrindra ahafana mamolavola politika ampapandrosoana. Nanatanteraka atrikasa fampafantarana mivaly ny fanadiadiana mix 2024 na multiple indicator cluster survey ny UNICEF dito manakara izay niarana tamin'ny Instat sy ny eo anivon'ny faritra. Mix iarana UNICEF sy ny fitondram-panjakana manatanteraka amin'ny sehatra maro lafy toy ny fahasalaman'ireny sy ny zaza, fiarovana ny ankizy, ny fanabeazana. Tanjona moa zany dia mba hoe ananana an'izay antontanisa marina izay momba ny toe-javatra misy amin'ny lafiny sosialy amin'ny ankapobeny, momba ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ihany koa ato anatin'ny faritra fitovinana. Zava-dehibe ny fananana an'io satria miainga avy amin'io zany no amolavolana politika, mpampandrosoana sy paikady hoentina anatsarana le toe-javatra misy mba tsy manao zavatra ambangivangona ary tsy manao zavatra amin'ny ankapobeny fa manana antontanisa mazava maro-potitra vokatra ny fanadiadiana teny fotony dia iny ny entina miainga rehefa avy eo andrefesana sy amarana ny etsika fampandrosoana rehetra ato anatin'ilay faritra. Ohatra fotsiny izao voalaza fa hoe eo amin'ny 7 isanjato ihany ny ankizy ato anatin'ilay faritra no ampisakafo fa ny ankoatran'izay dia tokony mila fanatsarana ny fampisakafoanana azy na famahanana azy. Manampetsaka ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra ny fananana antontanisa mazava izay manamora amin'ny fametrahana paikady fa indrindra ho an'ny mpisehatra amin'ny lafiny sosialy. Araka ny daty napetraky ny CNIFOIB dia hanomboka ny 12 Jolay ho avy izao ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy sy ny registry ny mpifidy ka ahidina ifotony ny anivon'ireny fokontany ireny ny CLRE na ny vao mihery eo anivon'ny fokontany mikarakara ny fisoratana anarana sy ny fanisana ny lisitry ny mpifidy. Mialohan'izay anefa dia misy ny fampiofanana ireo CLRE. Alovasoa José. Araka ny didim-panjakana laharana fa 424 tsipika 227 ny amin'ny fanavaozana manontolo na ny refonte total ny lisitry ny mpifidy sy ny registry ny mpifidy nasionaly manerana ny Madagasikara araka ny andinin'ny faharoa sy ny andinin'ny fahatelo dia hatsangana ny lisitra vaovao mifototra amin'ny fanisana sy ny fanoratana anarana vaovao ary ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy dia atao isaky ny fokontany ka isan'izany izao fiofanana ny mena iretisy fokontany sy ny CLRE eto amin'ny commune Andrenivohitra Ananjorobe ireto. Misy ny fiovana, misy ny mode opératoire 10 ahafahana manao ny fisoratana anarana io ka ny anankiroa amin'izay dia tena anjaran'ny fokontany sy ny CLRE ho andreo le mpifidy manantona eny amin'ny fokontany zany dia afaka manao ny fanoratana ny fokontany fa ny tena ivon'ny asa dia ny CLRE mihitsy no andeha hitetiny tokatrano hanao an'izay fanisana mpifidy zay. Misy ihany koa ny fomba fanaovana fanoratana anabaka fa ilana ny fanaovan'ireo CLRE ireo validation ho an'ireo olona izay misoratra anarana amin'ny internet na amin'ny application amin'ny telefôniny zany. Ireo CLRE izay ponina eny amin'ny fokontany mahafantatra hoe ponina ao aminy na tsy ponina ao aminy ka izy no manamarina an'izay. Eo anivon'ny commune misy mpikambana eny le antsoina hoe CEC dia misy ny fanoratana izay ataon'ireo eny amin'ny mpionana na mitoerana be olona fa tsy maintsy mbola verina eny anivon'ny CLRE ihany satria ny CLRE mahafantatra na ponina amin'ilay fokontany na tsy ponina ao lay olona. Raha ny eto amin'ny renivohitry ny distrika Ananjorobe kosa dia ahitana fokontany 420 araka ny toromarika nomen'ny CNIFOIB dia ny 27 ny volana Aogositra ho avy izao ny anombohana ny fanisana ny lisitry ny mpifidy. Famenona an'le carnet zany dia le case tsy feno iny dia tsy pihana lava zany manaraka an'izay tsisy. Zay aloha zany zao miova ray rehefa mitsidika tokantrano moa zany dia misy olona ray manana karapanondro afaka manolotra ny karapanondro ao amin'ny trano ray zany dia manasoniany ny fils individuel iny le manolotra zay karapanondro ny olona ray trano ao
Nitoy teto amin'ny commune Mangamila kosa ny fiofanana ho an'ireto CLR ireto ka tafiditra atao anatin'izany ihany koa ny commune Lakamisy sy ny commune Tsarasotra. Ho fampivoarana ny fiainan'ny mpanao asa tanana dia mitety ireo commune misy mpanao asa tanana ny amin'ny district ny Fandrina amin'izao fotoana izao ny ministera ny asa tanana sy ny fizahatany ka manome fiofanana maimaim-poana miaraka amin'ny FMFP ho an'ireo mpanao asa tanana rehetra ka efa nisitraka izany tao amin'ny commune Sandrandà. Alain Rodlish Rakotoary Malala. Mitondra tombontsoa maro ho an'ny olona sy ny fiarahamonina ny fanaovana asa tanana ka ato amin'ny distrikta ny Fandrina dia ny commune ny Sandrandà no anisany ireo fanangonana ireo mpanangom-bokatra ny vokatry ny rary sy ny tsi ary ny satroka sy arona ka ho fanamafisana ny fahaiza-manao ireo mpanao asa tanana eto an-toerana dia tonga nanome fampiofanana ho an'ireo vehivavy mivondrona amin'ny fikambanana Nambintsoa eto anivon'ity commune ity ny eo anivon'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana vatsiny ny FMFP Arabola ka naharitra 10 andro ny fampiofanana ny resin'izy ireo niompana tamin'ny tetikasa fampivoarana ny mpanao asa tanana amin'ny alalan'ny fampivadiana akora roa samihafa sy fandokoana loko natioraly sy loko simika. Fanamioana zany zany nafakano eto amin'ity ravana satria miditra amin'ilay couleur natoraly zany dray zany hoe miala amin'ilay couleur simika zany dia couleur natoraly nanaovana an'ity tenin'ity ao anaty tenin'ity sady misy lampy misy kofehy izy ity no fangaro rafia jabo satria misy ny lany tena landy misy ny rofia tena rofia fa rehefa mifangaro ny kofehy sy ny rofia dia ambali izy hoe jabo mitady zavatra vaovao zany hoe innovation. Nandritra izao fampifanana izao no nahitana fa azo atao tsara ny mandray ny mololo ho atao akora akoatra ny ravin-dahasa sy ny rafia ary ny ratin'akondro. Ny ravin-dahasa azo ampiarahana amin'ny rofia afaka hananganana satroka ohatr'izao tsy mila lasitra fa tonga dia ny tanana no mandrary azy manatotoza azy hatramin'ny farany dia ity zany zao rofia sy ravin-dahasa no nampiasaina tamin'ity tsy nisy lasitra ity fa tonga dia natsangana andrariana tonga somatsara amin'izao satroka sy nazahoana ity satroka ity. Tsy nijery fotsiny ireto mpanao asa tanana ato amin'ny commune ny Sandrandà reto ny mpitantana ny commune fa hanome sehatra ny mpanao asa tanana rehetra manomboka izao. Ny commune ny Sandrandà dia hanome fotoana ary manome fahafahana misehatra ao anatin'ireo hetsika rehetra izay ho karakarany ato anatin'izao volana hoy izao. Isy moa ny hetsika lehibe izay ho karakarany eto amin'ny commune Sandrandà amin'ny alalan'ny atao hoe festival Sandrandà dia anisany manome sehatra an'ireo vehivavy izay efa nahazo fiofanana tato anatin'ity fiofanana nentin'ny ministera ity fa hitondra fampandrosoana sy voaram-piainana eo anivon'ny vehivavy. Hitety ny commune maromaro misy mpanao asa tanana ato amin'ny distrikta ny Fandrina reto tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana miaraka amin'ny FMFP ireto hanome fampiofanana ka ny commune Ambonivohitra Fandrina indray no isitraka ny fampiofanana manaraka taorin'ny teto Sandrandà. Anamafy ny fiaraha-miasa ny ministera ny fiompiana sy ny ministera misahana ny jony sy ny toe-karena manga mba hatrarana ny tanjo ny fanjakana amin'ny fiatrehana ny fanatotoloana na modernisation eo amin'ny tontolo ny fiompiana sy ny vokatra azo amin'izany voafaoka ao anatin'izay ihany koa ny fanomezan-danja ireo mpiofana ho dokotera veterinera sy injiniera ao amin'ny fiompiana isan'ny navoitra ny sekretera jeneraly ny fiompiana io tamin'ny hetsika ara-panatanjahantena iraisana tetsy mamasina atao hoe journée de solidarité des professionnels de la santé et de la production animale. Laina Rabetani, Stéphane Alphonse. Hamafisina ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo dokotera veterinera sy ireo mpiofana amin'izany sy ireo mpiofana ho ingénieur agronome mba hirosoana sy hiatrehana amin'ny fanatotoloana na ny modernisation amin'ny tontolon'ny fiompiana sy ny famokarana avy amin'izany. Mifandraiky amin'ny politika mpanjakana amin'ny fanavozana hoy ny sekretera jeneraly ny ministera ny fiompiana antony nanatanterahana ty hetsika lalao ara-pirahalahinana na journée de solidarité eo amin'ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fiompiana ity ireo. Hetsika zao moa zany mazava ho azy fa tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana amin'ny fanavozana. Ny sehatry ny fiompiana manokana moa zany dia ny fanavozana ny sehatry ny fiompiana na ny hoe modernisation du secteur d'élevage. Dia raha tsy misy ny fiombonana io ataoko hoe ny corps roa ngezabe, ny corps ingénieur agronome ary eo koa ny corps médecin d'élevage dia tsy ho tratra mihitsy izay tanjona fanavozana zay. Raha resaka fampandrosoana ny sehatry ny fiompiana moa zany
dia eo ny mazava ho azy tsy maintsy misy ny sakafo omenareo biby reo zany a, ny eo koa ny fikarakaranareo amin'ny lafiny ara-pahasalamany biby reo a, dia tsy maintsy miara-mientana ny corps rotonta ho fampandrosoana an'izay. Raha tsy voakolokolo ara-pahasalamana reo biby reo a, dia tsy androso avy hatrany ny secteur élevage. Mazava ho azy fa tsy maintsy hidirany reo a mpiasa rotonta reo zany. Misy zany a ny fiarahana ara-pilahina izay atao a, aseho amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Tsy diso anjara amin'izay koa moa ny ataontsika hoe autre corps, na ataontsika hoe mpiasa tsotra manatevin-daharana reo corps roa lehibe ao anatin'ny ministère rotonta io a, dia ny tontolo sain'androany zany. Ny tanjona moa zany dia mba hisiny firalahiana kokoa, mba ho hisy kokoa zany ny fiarahana miaraka amin'ireo mpiara-miasa reo zany. Mpandray anjara manodidina ny 70 amin'izao avy amin'ireo mpisehatra matianina amin'ny tontolon'ny fiompiana no nandray anjara tamin'ity hetsika ara-panatanjahantena ity. Misy andraka amin'ny taranja foot 7, basket, volley, iadina kopondry ary ny belote. Kendrena ny hitoizan'izao amin'ny sehatra hafa manamafy firaisankina hoy ny mpikarakara. Topo klasy tompoko vavy tapitra ny orany fahalalam-baovao tamin'izao atoandro izao ankasitrana ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany, ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-nisa lahy tamin'ny fanadidosana ny fampahalalam-baovao. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray film topo.